Alléluia. Minao fa salama tsara ny fonao a. Salama tsara ny foko hoe. Matenenina akaikinao salama tsara hoe ny foko. Hitanao hoe za miramirana amin'ny tarehiko io. Tia hitan'i Jesosy hoe za io. Tia hitan'Andriamanitra hoe za. Tsy za eko hoe blocage niany. Tsy ny foko eko hoe blocage androany hoe. Alléluia. Ataontsika hitsangana. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga amin'ity fotoam-bavaka tena hoe hiasan'Andriamanitra amin'ny hegriny zay tsy takatry ny saintsika mihitsy. Dia raiso tanana, mandraisa tanan'olona akaikinao anao dia teneny hoe anao hoe aza manà hoe Jesosy mihitsy hoe hiady ho anao androany. Izy en personne hoe aniraka ny fanahy masina, ameny ny fonao, ary tsy manaiky izy raha tsy mideborde ao anatinao. Le etaetanao io hoe valiny Jesosy san'androany, dia ataontsika iorakoraka mafy. Alléluia. Alléluia. Ao amin'ny Timothée 2:22 zany hoe 2 daholo raha jiabijiaby. Timothée faharoa toko faharoa andininy faharoa amby roapolo. Somary mafimafy zay le teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa mandosira ny filan'ny tanora fanahy ary miezah mitady fahamarinana, miezah mitady finoana, miezah mitady fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fo madio. Raha mahita fotsika mangilatra, maivana, sitrana, salama zany Jesosy androany, midiny eto izy sy ny volonay. Satria ozy hoe mahita olona araky ny fo koa satria madio le fo. Alléluia. Ndatsika tia tanana ho an'i Jesosy ary. Ndatsika tia tanana ho an'i Jesosy, ho an'ny fanahy masina, ho an'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Ndao mba irantsika ty hira ty hoe omeko fonenanao Jesosy ny foko. Jesosy avela mpanjaka anaty fo. Ndao mba irantsika zay hoe fotsiny amin'ilay tolokira, aza manomita tena fotsiny amin'ilay tolokira. Tena hoe zany toko venao anaty fonao, samolotra fotsiny mihetsika dia ny fotoanao. Dia ndao irantsika amin'izay hoe tuveoni raha misy olona tena hoe fitinao, alanao, marikoriko anao, sy fotoana isadidizana zany na hitazomana zany. Fa atao tena ampelatsika ho an'i Jesosy ny fotsiny.
mivoaka lohan zay fandretana sika rehetra kosa ilaza fontsika ny fitiavantsika ny Jesosy ove tena tia ny Jesosy ianao zao ambolonao hoe Jesosy io tsy natakaloko raha maro anao eny afaka natory aho fa noho ny fitiavako anao dia tsy tafapetraka zany dia eto a Jesosy anolotra ny foko anao anjakanao iasanao aoka zasianao tsy misy hevitra mampisaraka zay fatorana ny foko amin'ny fanaoko amin'ny fiainako zay fazarandratsy iainako aoka zany ho tapaka androany any manao divorce amin'izany aho tiako sasianao Jesosy dia iray fo aoka anao iresaka amin'ny Jesosy amin'ny fotoa zao aza mitandregny olo aza miaingo olo ianao sy Jesosy miresaka io ianao sy fane masina miresaka io ianao sy lay rainao io miresaka io alleluia alleluia minao fa tokony ho sambatra ianao manomboka mitsira ao anatinao ny fiadanana satria le Jesosy be fitiavana manomboka hitorinao fitiavana dia manomboka hitsapanao le fitiavana Jesosy ianao ianao manomboka ho mevalevana dia manomboka ho sitana dia manomboka ho sitana satria manmevana Jesosy anjaka manapaka ao anaty fonao iretsika ira hoe fa manera n'izao tontolo izao tsy misy eny matolotra anao anaja Jesosy tsika amin'izao fotoana izao ame voninahitra tsika amin'izao fotoana izao idera ankalaza alleluia alleluia manera izao aiutinezano anezano tsy misy eny matolotra ny panzana mesantsika matokatsika miteraza amin'izao fotoana izao manmefonana atami'izay tsy miova ho masaka ivaromanaka
le masina indrindra, izy le avo indrindra, izy le mendrika indrindra. Fotoana tsara indrindra ny tenenanao hoe izy le mpanjaka marina indrindra, le avo indrindra. Fotoana tsara indrindra zao indrindra ilainao le Andriamanitra ao, le naharany zao tontolo zao hoe izy le avo vetraka makily asa eterna andolopana oloro makarava yamase. Tarei manza
Aseufa tena mangita yeta niusta diamante nao. Akamfanya master of tozao. Itetet sereriava, ment sereriava. Asakake nao misy atmosfera manomboka renao. Dera diamante tetenenwe ruta. Oh, ni luanzo manomboka ivavaka. Manomboka idera sakalaza rewanzen. Harimako riba miaraka amrewanzen. Irimako tala yamazete rebaya. Harusa haru. Renao nieta yeta yakuna nao. Manomboka famnamre. Nieta yeta nieta yeta ne. Nieta yeta mandi. Nufurus nauna. Epata na yoraka yasimu.
Ini makola ya masiba shoroma kidi baba ya mala yasen. Ini dia semagala manemo. Elene mashokala yasen. Rina mandaraka. Awanya sekete. Wakala yasiba yoromasi. Olosho kolomasi. Zena vela no yanguna nei, maise uno vunaja. Itanoni na tfunza liao. Zefa na mera niat, na mera, ze metu welki. Mazakata tena kefa na mas. Na mashola yake na masheke. Uruka na yaseke librando na yamakele. Ele mashola yamakale mashaka. Dissociamos of todos na disfete, na defusão, ancastrautas, ancastrautas. Ni corda vocala nem la rensa nem o fancy, o etnei terana. Ze multa, ze fava, ze lela, ze feu, ze talento menor nem o etnei terana. Aleluia, aleluia. Isso lá foi na terra Jesus fez. Uye Jehovah Olo meska funata te sose Jehovah Amle fonkira farak seta Jehovah Jehovah Oh Jehovah Jehovah Hallelujah. So
mampitarika raha tsy manao le rôle le mampitarika antegna dia tsara igny za zao matoza magnantso hoe Jehova fantako hoe le Andriamanitra le antsoko fa misy olona matahotra izy sao dia hoe agnarako le antsoina izy le miteny hoe Jehova dia tena Jehova ndao tegna ataontsika mafy mba ho hitan'Andriamanitra fa mangetagetady ianao Alléluia Jehova Jehova Pekatika zany hoe manomboka amin'le farany ratsy mahay tsara tsara Jesosy amitsika jiaby aiza taontsika
Asiurakorakapeuan Jesús. Asumaf-maf mbola tsiap. Milonanao itesana dia marabona ndraikinao hoe fenonao hoe afaka mahazo toerana vetivety aritsika amin'ny Jesosy voalohany teny dia isaorantsika lehibe Andriamanitra na amin'ny fahasoavana nomenantsika amin'izao tapany après-midi zao ankasitrahantsika ny ray aman-dreny ara-panahy koa izay lehibe mpamorona ny fiangonantsika zona firaisana isaorana ho antsika mpiaraka zakazaka mpiaraka asa ao amin'ny asan'Andriamanitra ary isaorako manokana koa moa ny lehibe any ao amin'ny plein tanany anjananjy androany
hitondratsika amin'ny vavaka salamo izafady vavaka fanatitra sy ny fijoroana vavolombelona raha mba faly anao anatin'izany dia azosyteanana ro an'i Jesosy dia ao anatin'izay efa manombosady efa mba volombonao an'le joro vavolombelona dia mba manao karazana famezana teny zany tsika ny tsy mila miresaka lavabe anao fa mba ataonao tsotrany izy rakafe zany dia tsy asianao ronono fa to dia hoaninao izy mbola mahintina iny dia atao mazava mba ho azon'olona rehetra amen dia ao anatin'izay zany fitiantsika le fitsorotsika vavolombelona fa tsy hoe te hiakatra ty anao satsia mahafinaritra anao le micro fa te hiakatra ty anao satsia anome voninahitra ho an'i Jesosy amen raha ny manao fanaty tsara ianao dia ataontsika sanao hiaraka ame fanomezana ho an'Andriamanitra araka ny teny milaza hoe Andriamanitra ho tsy mivazivazy fa zay afafin'olona no tsy maintsy tsinjaina amen androany anao minoa na mafy ny fanjakan'Andriamanitra ianao Andriamanitra koa androany amatsy anao manokana ananatsa ny fanatsatsika atsika ho an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy raha eo androany zay mivavaka amin'ny fanatitra araka ny teninao milaza fa tsara aminareo manomeno no mandray fantanay tompo fa avy taminao zao vola zao fa nangalanay tompo hoentinay anohanana ny asanao ka zay rehetra matoky an'izany na fanatitra malala na ezaka amin'ny asanao na ampafolo-karena na tsy haiko inona tompo anarana fanatitra hoentina eto androany ianao le Andriamanitra tompona fanatitra oka ianao amaniny etaetany oka ianao hitan'ny fiainany ary zay entsika aretina tompo mandany volany oka ho foanana tsanakely tapaka tsy mitoy amin'ny fiainany zany foka ny fanasitsahana avana amin'ny avo ny hery avana amin'ny avo no I'm
orakoraka be inanio akaikinao hoe rava manda hoe afaka masoterana atsika rehetrarehetra araka ny fanentanana voalohany teo moa ho atsika zay mba manana témoignage na hoe famerenatsika voninahitra ho an' jesosy a manasanao ry vehivavy ny zona ry lehilahy ny zona ndao mba averitsika amin'ny tompony voninahitra araka ny tenana ny bokyny samoela manao hoe zay manome voninahitra anao izy dia omeko voninahitra fa zay manamavo anahy no afa-baraka za mio fa tsy teo afa-baraka ianao ô dia ndao mba hiary hitsangana matoa mandeha zao karazana fanahitana zao a misy olona marobe nanaovan'ny tompo asa mahagaga ato amin'ity iraka ty a anisan'izany ianao mijery anahy io a dia afaka mitsangana atsika tompo andao mba asytsika teatana mafo an' jesosy fa misy mitsangana eo niany toy izy ny teatanao aiza manaiky raha tsy misy marobe tafiakatsy aty e reo afaka baka jiaby reo miakara daholo eo nangataka anazy io niakatra taketanao dia anao ko mangery anazy mba hoe kare asio teatanao an' jesosy fa mbola misy io aiza daholo aiza daholo aiza daholo ozy ny bokyny timoty hoe aiza menatsa nijoro vavolombelona iza ozy tompotsika miakaranao rahalahy miakarana bavy a ro ihany ve mbola misy ao mbola misy mitsangana zany a asio teatana fa mbola misy mitsangana dia jereo kely neo akaikinao jereo fotsiny izy ianao ve tsy handeha hoe amin'ny heronono izy mandeha amen araka le fanentana ataontsika foly izy a ataontsika mazava dia mba tena hoe ahitana zany a raha vao manomboka miaigna micro dia efa adokonao zany ka micro anao satria efa hoe eran'iny zany le azonao atao anatin'le izao dia ataontsika lalao am-pilaminana tsotra foya mazava tsara sandratra anao anarako averiko amin'ny tompony voninahitra fa afaka baka za fano anarako averiko amin'ny jesosy voninahitra fa afaka baka teknika za alleluia sarlina anarako a amin'ny voninahitra an'Andriamanitra satria zany no zon'olona dia nisy nan teny ratsy hoe potehako anao dia araka le teniny ray aman-dreniny hoe misy makahala anao ankitsorano fotsiny tsy tianao dia nisy fotoana ny tenenana hoe potehako anao fa efa nyteneniko tamin'Andriamanitra hoe raha tsy matateraka an'izay teny izay izy dia joro vavolombelona fa mahery ny teninao ary tsisy fahamarinana ny teneny fa ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana dia nijoroako vavolombelona eto dia te hiteny aho hoe ilay tenin'Andriamanitra ihany ny fahamarinana fa ny teniny dia voly tsy marina dia averiko amin'Andriamanitra ny voninahitra fa tsy nahatateraka amin'ny fikasany ratsiny izy hamodika anahy Jury agnarako amerigna voninahitra ho an'Andriamanitra fa afaka baka doliany anarako anome voninahitra an'Andriamanitra satria mba afaka amboarana kely ve le micro-njareo miteny ake fa tsy maregny mihitsy ambany aty zafady doliany anarako anome voninahitra an'Andriamanitra satria niaro an'Andriamanitra rehefa nandeha tany Antananarivo dia rehefa teny an-dalana dia tavavaka tamin'ny teny anglais zay za tsy fantako hoe tonga ho azy teny am-bavako le vavaka teny anglais kay rehefa nandeha teny dia latsaka tagnaty lavaka le tomobilanay dia niongana matoa zany zay tsy latsaka tagnatin'ny zavatra fa niankina tamina tamboa dia mbola fiarovan'Andriamanitra zay tena mankasitraka an'Andriamanitra ny amin'izay ary tamin'ny herinandro ity nisy zavatra narary be zay tamin'ny tendako nivonto mihitsy tanatin'ny tendako tako dia rehefa andro alina zay zany vavaka hoe tamin'ny herinandro ity nangataka tamin'ny tompo ianao rery mpanasitrana anahy tsy misy afa-tsy ianao za tsy manana hery ankoatra ny any aminao dia tanatin'izay dia nisy zavatra nivoaka tanaty vavaka dia niagna le fanentenana dia anomezako voninahitra an'Andriamanitra zay alleluia alleluia lortinina anarako izoro vavolombelona
belzary fa tsara ny fahasoavana amen'andriamanitra anahy satria olony sahirany zay taloha na ilikilika ny fanakabiany retapo kanefa izao zanako tede zafiko zao a tafavoako sofera eny zao magnamboatra moto eny zao sofera eny zao makanisena tomobile voninahitry nan'andriamanitra latsivavavetaona ty hitany za de zao ianadako zao de faly sady maniry maherany jesosy amin'ny fiangonany vavanare amin'ny zona fresany mega voninahitry ny jesosy. Alleluia. Claudette agnarako a nandritra ny maromaro volagna zazay a marary tongotro arakaraka izy mahay tsaratsara za mijoro vavolombelona foana za eto fa ankehitriny kosa nisy tranony jesosy tongoko ty a efa fito volagna za tsy mikiraro mihitsy fa marary be fogna iloalitry anaty de nivavaka za tamin'ny farany hoe jesosy eo raha mba sitranonao itongoko ty mba mijoro vavolombelogno za ataoko fanatitra anao za fa za io farolahady magnisy kiraro fa voninahitra ho an' jesosy fa efa tsy raha tambany fandriako koa kiraroko ty fa efa farolahady za magnisy kiraro voninahitra ho an' jesosy. Alleluia, alleluia, ataovy mafy teka atsika amin'ny jesosy, mafy 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 mafy. Nenarako Leonie, Madame Leonie, ametraka voninahitra an'Andriamanitra tsy niany efa maromaro zany sy nataon'Andriamanitra tamin'ity taona ty amin'ity zona firaisana ty misy fahasoavana ato iavako, misy fahasoavana, misy fahasoavana. Ny fahasoavana zay angatanao de hoe zay angatanao izy de omeko tena omeny amin'ny fianakaviana de misy fahakasarotana maromaro fa amin'izao fotoana zao de mandresy 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 ao ny marary mafy, ao ny marary mafy, ao ny sahirana mahay bazary mbola velona zay amin'izao fotoana zao a mahay bazary kely sa tsy naheninareo mbola velona zay amin'izao fotoana zao mbola feno lakorina manao parkina tehaka mabe an'Andriamanitra tehaka mabe an'Andriamanitra ten'Andriamanitra tsy verina mihitsy tsy maintsy tanteraka zay angatanao amin'Andriamanitra fa ny zavatra petraka fotsiny hoe mandolia anao mivavay anao an-trano araky ny teny ray aman-dreny mampireta labozy garbaty mifoazy amin'ny ray alina mifoazy amin'ny telo alina mangatana fa mangin'Andriamanitra fa tsy maintsy azonao zay angatanao zao olona mijoro aminao zao de azonay zay angatanay afaka baka ny zanako amin'ny anaran'i Jesosy sotra mankasitraka sotra Jesosy. Julia agnarako anerina voninahitra ao an'Andriamanitra misy fotoagna zany zaho nivavaka zoma fifadian-kanina tamin'izany de rehefa nirava avy nivavaka zany za nidonina tomobily de nefa karaha marainan'igny misy vavaka nataontsika tatendrombohitra de rehefa tonga tan-tranona zany zaho de tegna hoe karaha akaiky karaha an'iny zany tegna hoe mijaly be zany za nefa za zany manana etaeta hoe andeha hamonjy an'le vavaka tendrombohitra ara-pitron'igny de nakarano de nivavaka zany nangataka tamin'i Jesosy hoe mba ho sitrany zany mba ahafahako magnatrika an'le fitoam-bavaka an-tendrombohitra de voninahitra ho an'Andriamanitra fa tonga tamin'ny fitoam-bavaka io zany zana de hoe nijalijaly zany andeha fa tonga zany zaho ary sitrana takeo zany tsy azoko nona hoe karakory fomba hoe niala an'le fanentenana fa tegna hoe afaka zany za ary tsisy hoe magnina zany hoe taketra fa tegna hoe afaka tsara zany za afaka mamindra tsara de voninahitra ho an'Andriamanitra. de jereo kely ny akaikinao afaka baka koa ianao niany hoe amen. Izy moko samy manambaka anazy jiaby ny sasa baka mpanompoana ny sasa mibaka amin'ny asa ny anjeny zao baka amina fianarana do tsy isanao hiaritsangana raha anatin'izay a de sady raisitsika amin'ny orakoraka sy teatarana mafy a
ajantsika mifandarana manaraka orakoraka be raha mba faly anao tamin'le fangagana nataon'Andriamanitra tamin'ireny olona regny a dia misaoran'Andriamanitra anao amin'ny alalan'izay hira zay. Avereny misaotra Jesosy. Jesosy mankasitraka anao zay satria miasa anatin'ity fiangonana tianao misaotra ny amin'ireny olona nijoro vavolombelona regny ary mihitsy za Jesosy fa mbola maro ny olona nandray fahasoavana fa tsy sany Jesosy nitsangana aketo taio manokana raha izy ireny Jesosy aoka anao hiasa aoka anao hikasika ny fiainana andreny afatrao zay androany Jesosy dia mitenena aminay tsirairay avy ndray anao fa vonona ny haino anao zay aoka tsy ho za Jesosy no hita eto fa anao lay velona ato anato mamela anao tanteraka za fa nahy masina hiasa amin'ity après midi ty amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tia tanana masitsika ho an'ny Tompo dia afaka mahazo toerana antsika rehetrarehetra. Alleluia. Mbola faly ndraika za amin'izao hariva zao miaona aminao ary mihitsy za fa Andriamanitra mbola faly mihoatra noho ny fifaliako mahita anao zanany eo amin'ny fanatrehany amin'ity après midi ty. Andriamanitra dia tianao ka iniany atsikany ampitondrasan'Andriamanitra teny hoe ny fanapana ny oziny voalohany teraka. Zovy zao zaza voalohany mba agnatin'ny tragno ty agnaty fiangonana ty zaza voalohany mba tsy angano karan'izao i tagnany ho tahiny Tompo any anareo regny. Amen. Tadidio fa ny voalohany Baiboly mihitsy miteny tenin'Andriamanitra mihitsy miteny hoe ny voalohany rehetra ozy izy dia an'Andriamanitra. Amen. Ny voalohany rehetra dia an'Andriamanitra ka matetika ny maha voalohany teraka anao io tsy raha tongatonga ho azy ho atsika mety tsy ake zanakatsika voalohany fa raha père anao tonga aketo raim-pianakaviana anao aketo avaty anao dia tsofo rano zanakanao voalohany. Mety tsy tonga ake zanakanao voalohany ihany fa mety tsy haiko na mety misy raha mety hoe tsy mipetraka tamatavy mihitsy ny zanany voalohany fa antsovy amin'ny telefôna izy avakeo dia tsofo rano. Raha ohatra nenao aketo tamatavy dia ndany izy avaty ametra tagnany rehefa ozinao zany tsy père de famille fa viavy zaza raika mitaiza zanako dia anao zany misolo tegnan'le père de famille mametra tagnana amin'ny zanakanao dia tsofogna rano izy zay raha tianao anjarinjary jiaby amin'ny fiainany tongono aminazy aby. Amen. Amin'Andriamanitra zany zavatra hoe voalohany zany dia tegna important be mihitsy. Amaky Baiboly tsika ao amin'ny Exodosy 4
Exodosy toko fahaefatra andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fa telo amby roapolo. Exodosy toko fahaefatra andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fa telo amby roapolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary lazao amin'ny Farao hoe zanako lahy ary lazao amin'ny Farao hoe izao no lazain'i Jehova zanako lahy matoa Israely ka efa nolozaiko taminao hoe alefaso ny zanako mba hanompo ahy fa efa nandady sy handefa azy ianao koa indro izaho amono ny zanakao lahy matoa. Ny zanaka voalohany zany ny zavatra rehetrarehetra rehefa hoe voalohany dia tokony ho an'Andriamanitra. Tia baiboly ty zao miteny mihitsy hoe zanako lahy matoa ozy izy Israely. Tsy haiko anao efa firin-jaza anao an-tragno na fa firin-jaza anao amina repreta-po fa raha manana raha tsy anao ny voalohany aprisio mihitsy zaza voalohany mba ho an'Andriamanitra, mba hanompo an'Andriamanitra izy fa tsy anday brika amin'ny raha hafa satria ny voalohany rehetrarehetra dia natokana ho an'Andriamanitra. Jereo tia baiboly ty miteny mihitsy hoe zanako lahy matoa izy izy Israely dia avelao izy n'izy andeha hanompo anahy. Ny zavatra voalohany rehetra zany tokony hoentitsika manompo an'Andriamanitra. Ohatra amin'izany zao voalohany fotoananao, voalohany andronao, voalohany herinandronao, voalohany karamanao, zay raha voalohany jiabijiaby tokony hoentinao ho an'Andriamanitra. Zany mahatonga antsika magnano maraim-baovao satria latsinainy ny andro voalohany amin'ny semaine zay mahatonga an'izy tsy nataontsika hariva tsika mivavaka efa mandregny satria ny voalohany dia an'Andriamanitra. Mahasaro-piaro an'Andriamanitra raha ohatra zavatra voalohany tsy namenao anazy zany. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Dia jereo rehefa tsy alefanao hanompo anao izy zanak'Israely dia ataoko mamainao niany. Raha io le baiboly amin'ny Exodosy 4 io resahantsika ny ataoko mahita anao niany fa rehefa tsy ekenao izy ny lamatoko andeha hanompo anahy dia ny lamatonao izy ho elimineko niany. Ka na misy zaza firy naraiky ibreka na firy kibreka ny zaza voalohany tegna mahasaro-piaro an'Andriamanitra. Amen. Alleluia. Alleluia. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Jereo Andriamanitra rehefa te hanao alliance izy raha te hanao fifanekena izy dia nandatsaka raha izy raha te hagnano fondation mafy izy tao ambony tany taketo hoe amonjy ny zanak'olombelona rehetrarehetra nandatsaka raha izy dia ny ran'i Jesosy zany. Ka ho antsika vehivavy rehetrarehetra niteraka izaza voalohany nateraka anao io nanokatra n'io uterusinao io voalohany, nanokatra io kibonao io voalohany. Zaza rehetrarehetra ekeko rehefa teraka misy raha fa ny zaza voalohany kosa hafa mihitsy. Anao zao mananjanaka dia izy ovy ataon'olo fagnantsovana anao. Mahalaka izy ataon'olo le farafaraka na le ampofopivony fa matetika le zaza voalohany fogna agnantsovana agnaranao. Karaha na zao vitsy miteny mamany Davila ankoatran'le kamikamarady ihany. Osea zao vitsy olo miteny mamany Osea zany satria ankoatran'le olo kamikamarady ihany. Fa la plupart n'olo jiaby miteny mamany Davino satria Davino le voalohany. Ary matetika atsika vehivavy izaza voalohany igny voalohany nagnova agnarana atsikany, nagnova forme atsikany,
maro amintsika vehivavy reny tamin'izy mbola tsy niteraka mba tetefina ihany fisakibo ihany vo ny voaka zazaraika tonga dia be kibo be izy teneny akaikinao ny voalohany hoe dia ho an'Andriamanitra ka mahasaro-piaro an'Andriamanitra io ary na dia voly na Andriamanitra mahafantatra n'izany tsara hoe ny zavatra voalohany tokony hoentina manompo na amin'ny côté-ny Satana zany na amin'ny côté-ny Andriamanitra jereny ny zanaka antsika voalohany matetika ohatra ny tratratratrana raha mafy zany fo satria ny zaza voalohany hoentin'Andriamanitra manokatra lalagna fianakaviana matetika ny zaza voalohany raha tsy ao amin'ny tompo izy raha tsy mivavaka ny ray aman-dreny na izy mihitsy tsy mivavaka ohatra ny mahita samposampony raha atao fo satria ny voalohany dia ho an'Andriamanitra dia miezaka mihitsy dia voly i-combattre n'igny zaza io mba tsy ho tonga amin'ny destineny le zaza fa ny zanakanao ny tsy ohatra n'izany fa ho avan'Andriamanitra neny matoanao amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra zany rehefa anao anangana olona raika izy anangana fianakaviana raika izy dia amin'le voalohany izy miasa mba reo marikeny zanakanao voalohany ohatra an'le olo efa niteraka efa naventiventy matetika reo karaha nombonombo raha mafy zany fo anao indraika teteny tsy nagnino me zanako ty fa io matetika tsy mba mitovy amin'le kibo raika aminazy afarany ty re raha treny ary ny zaza voalohany teraka ny tena be combat indrindra ary maro amintsika vehivavy rehefa hiteraka tsy tiany devoly mihitsy zaza voalohany io hiteraka dia matetika ny vehivavy rehefa be voka voalohany ataoko ny 50% na vehivavy rehefa be voka voalohany dia matetika misy menace d'avortement zay fo satria fantatra ny devoly izaza voalohany io hitondra raha maventy be agnatin'ny fianakaviana eo dia la plupart rehefa hiteraka anao atsika vehivavy mainjany ho an'lefa niteraka hoe karakory anao nitondra voka ny zanakanao voalohany karaha ny nahy manokana zao mba zaza voalohany tegna mba hoe fierténao zany hoe hiteraka zany ipapany tsy hitakeo efa combat raika anatrehako zany satria zaza raika zany miatrika hoe hiteraka zany nefa mba sambany raha nanananao mba sambany anao hiteraka zany za pasteur mivoaka tragno amin'ny 5:00 andeha Diego davinao teraka amin'ny 3 mandray za amin'ny agnaty foko koa tegna nalahy kely mihitsy hoe mba zanako voalohany papany tsy akeo efa zany zao combattrena na premier né daholo zany maro amintsika reny hiteraka voalohany papany nanjavo tsy hita ny alany anao satria indevolo hoe izaza voalohany io misy zavatra hoentiny io an'ny fianakaviana nareo ao tahiny tompontsika rehetrarehetra amen misy tantara zao agnatin'ny baiboly koa amin'ny testamenta vaovao nanambady olo le lehilahy matoa zany nanambady dia maty lehilahy matoa dia lalàna mosesy ozy izy zareo agnaty baiboly koa hoe ny ralany mandeha aona moa zany fitenin'azy manambady an'le vehivavy mba tsy ho afabaraka zany le fianakaviana zay zany lalàgnany mosesy agnaty testamenta vaovao koa zany fa jereo maty lehilahy matoa 7 miralahy zareo agnatin'ny baiboly koa maty lehilahy matoa nanambady anazy le nagnaraka maty nanambady anazy le nagnaraka maty jusqu'à ritra izy 7 miralahy zay vao maty le vehivavy anao mety miteny hoe zavatra normal zany tsy normal zany satria zay raha mahazony voalohany mahazony magnaraka fa tsy aminao ny zany amin'ny anaran'i Jesosy jereny zao zanakanao voalohany sagnatria ny vava fa exemple ty raisiko ty zanakanao voalohany zao ohatra ny sarabady
jereny le magnaraka avake fa tsy alany misy tsy miala amin'igny e fa ho tapaka aminao ny zany amin'ny narany Jesosy tsy andetra aminao tsony jere zanakanao voalohany rehefa tsy navitavita fianarana izy dia karaha magnarakaraka an'igny aby le magnaraka tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra satria zay zavatra mahazo any voalohany io a mahazo ny manaraka rehetrarehetra androany ianao mivavah mafy mihitsy ho any zanakanao voalohany mety efa manambady io mety ozinao fa miasa andafy agny io fa milamina be tsy hainao ko mba hatreny agny tahiny tompony antsika rehetrarehetra ka ny voalohany rehetra dia an'Andriamanitra ataovy mihitsy zany zay zavatra ikasi mety tsy mivavaka zanakanao voalohany mety mbola miaigna amina fiainana an'izao tontolo aforety mafimafy lohalitra anao io mba tonga anazy ho kasiny tompo agny satria ny voalohany rehetra dia an'Andriamanitra ka rehefa tsy mety izy ho an'Andriamanitra dia ho ampiasainy devoly io alleluia amen tadidio fa devoly izy dia efa miteny mihitsy hoe tsy avy a raha tsy angalatra amono a andringana zay ny mission devoly ka rehefa ny matonao tsy homenao an'Andriamanitra tsy manompo an'Andriamanitra dia ho avy amin'izay le devoly angalatra an'igny amono an'igny ary tadidiny fa rehefa io zanaka atsika n'io ny kasigna atsika koa marary agnatin'le izy tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra ny teraka voalohany a dia manana ny atao hoe droit de naissance i droit de naissance io tegna hoe fahasoavana spécialement ntsotro zao fogna apetraka Andriamanitra agnatiny akao a hitondra n'io fianakaviana raika io manana an'izay atao hoe droit de naissance zay a ny zaza voalohany io mety napetraka an'Andriamanitra aminatiny akao fahaiza manao be mihitsy fahendrena be mihitsy mety intelligente be na intelligent be mihitsy zanakanao voalohany satria izy niteraka voalohany nametran'Andriamanitra fahasoavana agnatiny akao jerentsika zao Esau sy Jakoba Esau ny voalohany fa Jakoba ny magnaraka dia rehefa hitsodrano papanjareo Esau nge niteneniny andana zany amboaro any pifa hitsodrano anao za tsy niteny an'izany tamin'ny Jakoba mihitsy izy satria zay le droit de naissance ny voalohany zany a niteraka voalohany zany mahazo droit spécial amin'Andriamanitra raha zaza voalohany anao tonga ake tsofoka rano ho azonao zay droit spécial avy amin'Andriamanitra zay amin'ny anarany Jesosy i Jakoba tsy tokony ho Jakoba mihitsy zany hoe voatsodrano zany fa Esau ny bitsibijiny papany zaho zy papany efa antitra e hitsodrano za satria anao ny voalohany anao hitondra nyity famille ity fa jereo Esau amin'ny tsy fivakian-doha natakalo ny sakafo le fizokiny satria Jakoba nafantatra tsara hoe io fizokina io voalohany teraka io a manana droit ary manana faveur be mihitsy io amin'Andriamanitra amin'ny fotoana zanakanao voalohany mangataka amin'Andriamanitra matetika ny anazy mivaly fogna dia nitambatambazan'i Jakoba Esau hoe amena io fizokina io dia ina ozy Esau ataoko ina me zany fizokina zany adiony fa manana droit be izy amin'Andriamanitra mahazoky anazy zay jereny zao agnatin'ny tantara agnaty baiboly akao a tantarany zanaky Joba rehefa nagnano fetony zareo nagnano anniversaire zareo a tsy tanitragnon'le faralahy a tsy tanitragnon'le fagnivoivo a fa tanitragnon'le talagn'olo zareo nagnano fety satria ny voalohany natao hitondra ny fianakaviany reo frère et sœur ny jiaby reo zany a izy voalohany tokony encadrean'ireo tahiny tompontsika rehetrarehetra misy ny sasany faly mihitsy manana zoky e
izoky atao fangatagna goûté, izoky atao fangatagna crédit, fangatagna connexion. Ary misy sary zay mihitsy hitako tamin'ny Facebook ny tena zoko vavony dia magnome tena zoko vavony dia magnome fresy goûté isan'andro, ary raha mindram-bola aminanjy ony dia tsy hifaigna. Vitsy zany hoe talagn'olo zany ka hoe mba niangotongoto taminazy na nangataka raha taminazy le zandrony tsy nameny zany, satria amin'ny mahazoky anazy izy zay mitondra n'io prêt-à-pot aminazy io. Tahiny Jesosy ny tsika rehetra ka aoka ny fizokinao tsy ho atakalinao zavatra hafa, satria lasa very ny fahasoavana tokony raisinao amin'ny alalan'iny fizokinao igny. Aza takalo rendrarendra amin'izao tontolo zao ty fandana ho eto manompo an'Andriamanitra. Amen. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Ny voalohany teraka koa dia izy no fondation na famille. Fondation zany fototra. Rehefa atsika ampianary hoe ny ray ny lohan'ny fianakaviana, fa vao magnaraka ny ray dia ny zanaka voalohany. Ny antony, ny ray napetrak'Andriamanitra anana autorité amin'ny vady aman-janany, fa ny matoa kosa napetrak'Andriamanitra anana autorité amin'ny frère et sœur ny manaraka anazy jiaby. Ny matoa rehetrarehetra zany tokony ho mpiaro ny prêt-à-pot aminazy. Tokony izy zany tonga dia manana autorité amin'ireo rehefa miteny izy amin'ireo kiboreka aminazy rehetra le zandriny dia marina iny. Ka raha talagn'olo ndraika anao ketony ihany andana tsofirandro ry zandronao reo avakeo, satria anao ny manana ankoatra ny ray anao ihany, anao matoa ihany manana autorité amin'ireo zandronao reo. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Jereny agnatina famille rehefa ataontsika hoe fety andro, vitsy be ohatra zany ataontsika hoe resaka organiser bonne année, vitsy be zany mandeha an-tragno na faravavy na faralahy zany fa tsy maintsy hoe andaontsika andeha mizoko be tsika agny, satria ny zoky ny matoa rehetrarehetra manana droit, manana autorité, ary manana tena hoe force be mihitsy izy hiaro an'ireo zandrin'ireo, manana fahefana zany izy ho an'ireo zandrin'ireo. Ka zay zavatra zany tenenana antsika hoe aza mba miteniteny foa, tsy raha hoe vingotra anao tamin'ny zandronao dia ry atanao zay raha tokony tsy teneny, fa anao zoky manana autorité amin'io zandronao io. Ka raha miteny raha hafahafa anao amin'ny zandronao io dia izay ny tanteraka. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Amen. Jerentsika zao Kaina sy Abela. Kaina lahy matoa ny Adama sy Eva, fa rehefa novonoiny Abela dia nantany an'Andriamanitra izy fa aiza ozy izy Abela zandronao, dia namaly mihitsy Kaina koa hoe angao zaho ozy mpiandry ny rahalahiko. Ny matoa zany natao ho mpiandry, ho mpiaro, ho mpagnampy ny zandriny manaraka ty. Ka raha lahy matoa tonga aketo na vavy matoa tonga aketo reso andraikitra anao fa tsy sanatria ndraika anao lahy matoa na vavy matoa ndraika tiany ampiagna lava, fa reso ny andraikitra anao. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Amen. Amen. Jere zao agnaty baiboly akao tantara rehefa miady fogna ny zanak'Israely dia mandresy fogna ny zanak'Israely, mandresy fogna zanak'Israely. Dia gaga moako zany le adversaire magnino antsika tsy mety maresy an'ity zanak'Israely ty mihitsy, andoraka ozy izy ataontsika fanatitra ny lahy matoa rehetrarehetra antsika. Enjana be zany fatakaraka zany atao fanatitra ony.
zanakanjare voalohany dia nivonoanjare tapanjare tenda zanakanjare voalohany nataonjare fanatitra ho an'le Andriamanitra ivavahanjareo fa vao nagnano an'iny fanatitra iny zareo tonga dia resiny zanak'Israely ny antony nanana fatakarana le devolo hoe rehefa voalohany omenao an'Andriamanitra dia tsy maintsy mandresy anao zay manompoka any azy zay zavatra voalohany fiainanao atokano an'Andriamanitra ny fotoana voalohany aminao mba alohan'ny masoandro isokatra mandraigny iposaka mandraigny mba ataovy azo antoka efa natokanao an'Andriamanitra ny fotoananao talohan'izay tahiny tompontsika rehetrarehetra amen amen alleluia ny matoa rehetrarehetra zany tokony tsy manana droit à l'échec tsy manana droit miéchouer zany amina fiaina raha tegna Andriamanitra napetraka anao ho lohany ho voalohany misy fahasoavana nampiarahany agnatinao koa raha ny tokony ho izy zany zay teraka voalohany rehetra tsy tokony ho isy échec zany fiainany tsy tokony hoe isagnatriany vava izy voalohany ndraiky tsy pozipozy fa ny zandriny magnaraka jiaby lasa tahina be daholo satria napetraka Andriamanitra agnatinao koa zay atao hoe droit de naissance fahasoavana manokana alleluia tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra tahina Andriamanitra tsika rehetrarehetra ary tadidio araka ny teko hoe ny voalohany teraka rehetra dia tsy maintsy miatrika combat fa raha azo antoka ndraiky izy tsy maintsy mandresy satria efa misy tenin'Andriamanitra mihitsy nivoaka tamin'izany any amin'ny Genesis 3:15 zany dia ampifandrafesiko izy ianao sy ny vehivavy ny taranakao sy ny taranany izy anoritoro ny lohanao ary anao kosa anoritoro ny ombelahitongony efa misy teny nivoaka tany ka zay zanakanao voalohany matetika miatrika ady foana fa zay ozina zay androano tapana zany amin'ny anaran'i Jesosy amen jereo agnatin'ny baiboly koa misy zaza teraka voalohany fa naondrakondrana daholo voalohany zao le niteneniko takeo hoe Ikaina olona tokony hanana pouvoir spirituel be izy amin'ny mahavoalohany fa rehefa tsy nankasitrahan'Andriamanitra fanatitra nataony dia fa lasa koa izy nagnano ny ataony satria izy tsy niambiny hoe ny voalohany neka tiany devoly atakeny tsy niambina izy fa netipo dia lasa rehefa avy devoly andeha hanafika anazy tsy nitoeriny hafaleny namono ny rahalany dia lasa simba fiainany Kaina misy koa anatin'ny baiboly ao Robena vakitsika ny ao amin'ny Genesis 49 hoe Genesis 7:7 Genesis 49 3-4 Genesis 7:7 ka hatramin'ny 4 ry Robena ozy laha matoky ianao eriko sy voalohany tanjako manatombo mpisandratana manatombo kely ny voalohany teraka zany tokony zany raha hita amin'ny fiainany manatombo mpisandratana izy manatombo amin'ny kely fa voaozina izy mandrondrotra ozy ianao tony rano ka tsy anantombo satria i Robena na dia zanaka voalohany nomen'Andriamanitra fahasoavana izy hoe anatombo mpisandratana anatombo kely fa raha mamaky atsika amin'ny baiboly dia hoe niakaranao izy ny fandrinako lasa vadiny papany ndraika niarahany satria nisy ataka satanika takoa tsy voatohitra anazy mihitsy dia lasa voaozina teneny mihitsy ilay kaikinao voalohany rehetra amin'ny fiainanao hoe ny mombanao rehetrarehetra dia atolory an'Andriamanitra alleluia
misy voalohany teraka koa dia i Absaloma tia voalohany teraka Davida mpanjaka. Firaha nataony Absaloma amin'ny maha voalohany teraka azy dia andeha hiady amin'ny papany fogno, aka fahefanany papany fogno raha anaty laony. Tsy hoe zaza nanao akory izy fa dia zany fogna raha anaty laony. Dia jereny afarany Absaloma maty tan-taninady satria tsy nipetraka izy amin'ilay hoe zaza voalohany ka ho an'Andriamanitra. Fandroany zany mivavaka ho an'ny zanakanao rehetrarehetra izay voalohany ho tahian'Andriamanitra mihoatra ny izy, anatombo mpisandratana izy, anatombo kery izy, ary ho fenon'Andriamanitra fahendrena amin'ny anarany Jesosy. Amen. Ny voalohany rehetra dia an'Andriamanitra. Ka anao avy aty tena hidongy eo amin'i Jesosy mihitsy raha mbola tsy mivavaka ny voalohany teraka anao. Ndana midongy amin'i Jesosy hoe mba kasi hoe igny zanako igny mba hanompo anao amin'izay. Mba kasi hoe igny zanako igny mba hiverina aminao amin'izay. Fa jereny ny zaza rehefa zay raha hita atao amin'ny zokiny matetika igny hita ataony zandry daholo. Rehefa migafigafy ilay zoky dia migafigafy daholo koa ilay zandry jiaby. Ka ny tokony ataonao mba tonga ny zanakanao voalohany tsy voaozina, atokano an'Andriamanitra izy, na vavy io na lahy io. Zany mahatonga antsika aketo manolotra zaza satria denizy mbola kely zany dia efa atokana ho an'Andriamanitra. Tsy haintsika izay mbola lalaka andianan'igny jusqu'izy maventy. Fa rehefa voatokanao ho an'Andriamanitra io, rehefa natolotra anao an'Andriamanitra io, na ino ditra taony, na ino raha misy amin'ny fiainana agny, mierigna agnaty valan'ny tompo fogna io na ho ela na ho aingana. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Amen. Eto ambavaka ny voalohany teraka anao rehetrarehetra. Amen. Amen na tahiny tompo tsika rehetrarehetra. Ka hivavaka tsika zao. Raha misy zaza voalohany teraka aketo hivavaka ho anazy zany ihany. Zay zaza voalohany teraka tonga aketo hoe mba mitsangana amin'ny plasinareo fogna nareo e. Dia voalohany teraka rehetrarehetra ataon'Andriamanitra miavaka anareo. Mety satria anareo nitondra ny fanevany fianakavianareo. Mety ny lasanao ratsy be, mety ny zavatra nataonao hoe zay rehetrarehetra nataoko hatramin'izay hitanao hoe tsy nanjary, na mety nisy résultat-nao fa tsy nahafapo anao. Fa ambadika n'ity fotoana ity mino an'Andriamanitra nareo dia mino ny mpaminany noziny fa ambadika n'ity fotoana ity izy fitsimbadia tantaram-piainana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha vonona anao dia asandrato ny tananao fa hivavaka ho anao. Dia ho an'ilay zanaka tsy akeo raha ohatra tsy akeo zanakanao voalohany, ampidiniko aloha tagnanareo sao dia reraka. Raha keo ilay père de famille dia mitsangana. Raha keo zany papany. Zanakanao voalohany mety tsy tonga am-piangonana akato amin'ny andro ake io. Fa raha anao papany dia mitsangana anao fa anao zany misolo-tegna anazy niany. Na hoe vehivavy raika anao mitaiza raika anao tsy manambady. Na hoe tsy tonga ake koa papany niany nivavaka dia mitsangana anao fa anjaranao zany mandray anazy. Dia ho anareo ray aman-dreny zay tonga aketo rehefa tonga vaty anareo, raha an-tragno koa zanakanareo ametrahan-tagnana. Na mba tsy hainao raha zakainao raha tegna mety dia tonony raha tsara izy. Fa raha tegna hoe tsy hainao raha teneninao, hitagnanao vatio apetrao aminazy kary nefa apetrao amin'lohany dia teny hoe tahin'Andriamanitra anao hoe. Fa hitanao ny avenir-an'io hiova mihitsy. Ao ary asandrato an'Andriamanitra ny tananao fa hivavaka ho anao za. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Jesosy ny amin'ireto lahy matoa vavy matoa satria nampianatra anay anao teo Jesosy fa manana fahasoavana manokana ireo lahy matoa sy vavy matoa ireo. Nampianatra anay koa anao Jesosy teo fa
ny voalohany rehetra dia ho an'Andriamanitra. Eto za Jesosy mareny ara-panana mifona za Jesosy ho an'ireo matoanay ireo nalana vava. Mety efa maro tamin'izy ireo Jesosy nanao zavatra tsy mifagnaraka amin'ny sitraponao, niala teo amin'ny lalanao izy ireo, mamindrafo aminy Jesosy amin'ity androany ty. Androany kosa za Jesosy amazanako ana ary nomenao fahefana za ninina Jesosy ozina notonon'olona tamin'ireo zanaka matoa rehetrarehetra re tononiko fa tapaka zany amin'ny anarany Jesosy. Ninina mety famosavina nataon'olona satria zaza voalohany izy mety nisy nialogna tagny hoe hiteraka mamany, nanozina anazy ny olona, namsavy anazy ny olona. Androany zay endrika famosavina rehetrarehetra ny amin'ireo voalohany teraka rehetrarehetra tononiko fa foana zany amin'izao fotoana zao amin'ny anarany Jesosy. Tsy mahazo manan-kery, tsy mahazo manam-pahefana eo amin'ny fiainanao ntsony zany. Ninina mety fankalana nataon'olona anao satria anao ny voalohany, anao no hitondra ny fianakaviana ny prêt-à-pot aminao. Ninina zay mety mo negativa ny tononona teo amin'ny fiainanao. Androany foanako zany amin'ny anarany Jesosy. Tsy mahazo magnaraka anao ntsony zay ozina zay, tsy mahazo magnaraka anao ntsony zay mo negativa zay amin'ny anarany Jesosy. Fa mitsodrano anao kosa za ho raisinao eto androany zay droit de naissance. Ho tahina manokana ny anao amin'ny voalohany anao zay ataon'Andriamanitra miavaka ny anao amin'ny anarany Jesosy. Androany Andriamanitra androtsaka fahasoavana manokana ho an'izay voalohany teraka eto. Androtsaka fahasoavan'Andriamanitra, fahendrena, fahaiza-manao, fahombiazana, fanompona. Raisy zany amin'ny anarany Jesosy. Raisy zay fahasoavana spesiala zay ary manonona za ambadika an'ity fotoana ty tsy toy ny teo alotsony ny fiainanao amin'ny anarany Jesosy. Miova tanteraka ny fiainanao manomboka androany. Anao tonga aketo mety hoe voalohany teraka anao nefa ny prêt-à-pot aminao mpanambola be daholo, misy atao daholo dia ahilikilika anao. Fa ambadika an'ity fotoana androany ty iova zay tantara zay amin'ny anarany Jesosy. Tsy ho anao ntsony zany hoe ahilikilika ny olona zany. Ataon'Andriamanitra miavaka ny lohany rehetra tonga eto amin'ny anarany Jesosy. Ahita fitiana ianao ho ambinina zay rehetra ataon'ny tananao ary ho hitan'ireo mpankahalanao fa notahian'Andriamanitra ary voatsodrano anao androany amin'ny anarany Jesosy. Mety mikorontana ny tokantranonao, mikorontana ny arabolanao, tsy hainao raisina nefa anao voalohany teraka ny fianakavianao rehetra miandrandra anao. Androany foanako zay endrika tsy fahombiazana rehetrarehetra zay amin'ny anarany Jesosy. Tsy mahazo manaraka anao ntsony tsy fahombiazana, tsy mahazo manaraka anao ntsony zay endrika tsy fahombiazana rehetrarehetra zay. Fa manomboka androany hiazakazaka ny fiainanao, anidina ny fiainanao ary ho tazan'ny olona any amin'ny avo anao amin'ny anarany Jesosy. Tahina zay rehetra ataon'ny tananao, tahina ny tokantranonao. Raha mbola mianatra anao nefa anao teraka voalohany ho ambin'Andriamanitra ny fianarana zay ataonao. Ary ninina zavatra irino fonao satria anao ny voalohany teraka. Ataon'i Jesosy tonga amin'ny fiainanao zany amin'ny anarany Jesosy. Mankasitraka Tompo, mankasitraka Jesosy fampiteneninao za aketo tsy za ty zakizay fa anao no miteny. Amarino amin'ireo vahoaka anao re Jesosy fa anao nitsodrano anazy teto niany amin'ny herinandro io mahita za aketo misy olona misigny contrat be mihitsy, misy vola misy contrat tsy haiko inao contrat na ino fa misy taratasy le izy dia misy olona misigny araikaraika amintsika aketo zany olona zany. Ho aminao ne zany amin'ny anarany Jesosy. Afindran'Andriamanitra toerana anao io. Mety anao hatramin'izay hoe tamin'ny toerana voalohany, tamin'ny toerana faharoa,
fa ambadika nyity fotoanandroany ty no hoentin'Andriamanitra agny amin'ny tendrony ianao ho tazanony olona ianao amin'ny anarany Jesosy. Mankasitraka raha eo misaotra Jesosy mankasitraka fanahy masina satria fantatro fa ny asa teto ianao averiko aminao Jesosy ny dera ny laza ny voninahitra. Mety misy vehivavy eto voalohany teraka izy ny zandriny rehetrarehetra ny rahavaviny rehetrarehetra efa niteraka namoaka zaza fa izy nefa mbola tsy niteraka hatramin'izao dia arabrabin'ireo mpiray-tam-po aminao anao hoe anao neka tsy miteraka tena ataon'jareo tsisy digany fa manonona za Jesosy ambadika nyity fotoanandroany ty hitoejazany anao amin'ny anarany Jesosy. Averiko aminao ny dera ny laza ny voninahitra. Mankasitraka dada malala satria miasa eto ianao amariny Jesosy ny teninao amin'ity tolakandro ty amariny oka tena ho isy embouteillage navaly mbavaka Jesosy amin'io herinandro io oka isy embouteillage navaly mbavaka Jesosy amin'io herinandro io misy amintsika aketo andeha andafy izy amin'ny mois de décembre dia diany andafy tsy hoe andeha hipetraka akagny izy fa noho ny fanompona ataonao amin'ity hiraka ty hitan'Andriamanitra zay fanompona authentika ataonao zay hoentin'Andriamanitra andafy ianao ary tsy eritreretinao ny fahasoavana ho ataon'Andriamanitra agnatin'izany. Misaotra dada malalo mankasitraka mankasitraka tsara ianao ary tsara aminay isanandro voninahitra dira laza mandrakizay teo anao irery any. Misy vehivavy eto marary ny côté droiteny tsy haiko ina tongotra ina akiko fa du côté droitenao marary androany Jesosy magnasitrana ary tsy asa aminao tsony io aretina io tsy seho aminao tsony io ary tsy verina aminao tsony io aretina io amin'ny anarany Jesosy. Dia raha laza mandrakizay tompo dia ho anao irery any misaotra tsy haiko Jesosy raha teneniny misaotra voninahitra dia ho anao irery any amin'ny anarany Jesosy amin'ny anarany Jesosy amin'ny anarany Jesosy raha mba faly anao tonga teny dia sy vorakoraka sy tea tanana mafo an'Andriamanitra. Alleluia. Tahiny tompontsika rehetrarehetra hitanareo le olona jiaby nitsangana take le voalohany teraka sy hoe reray aman-dreny misy afo karaha hitanare ahoana moa zany fagnazavako anazy misy afo zay andohanare jiaby io ataoko hoe hitanare raha ohatra izy amin'ny sarina amina dessin animé na amina film karaha le afo nilatsaka tamin'ny andro ny fanahy masina ny latsaka regny dia misy an'iregny daholo ambolonare jiaby reo dia igny zany le fahasoavana ny raisinareo amin'ny premier nenareo niany. Dia raha teneniko ty ho amariny tompo aminareo ariva maro aminareo reo itenenan'Andriamanitra maro aminareo reo agnonofy maro aminareo reo ahita fahitana hikonfirmen'Andriamanitra ny tsodrano sy ny teny rehetra ny tononoko taketo amin'ny anarany Jesosy. Tea tanana mafitsika ho an'ny tompo afaka mahazo toerana antsika rehetrarehetra. Zay ny fotoanantsika androany misaotra anao naharitra hatramin'ny farany misaotra anao nanaiky anao androany ho tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mbola tsisy olona tonga amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ka niala maigna zany ho hitanao ny vokatra ny fanetrentenanao amin'io herinandro io iraradraraka ny fahasoavana sy ny fitahina. Amen amen. Amarana fotoantsika dia alohan'izay tsika anao fanatitra raha vona ny fanatitra anao dia asandrato fa tsofitsika rano raha eo amin'ny anaran'i Jesosy tahinany Jesosy ny fanatitra anay mba tena hoanitra nkasitrahanao hiakatra eo amin'ny seza fiandriananao. Tahio Jesosy ireo tanana misandratra ireo mba tsy hidina tsony Jesosy ny fiainana
fa hoentinao miakatra foana izy amin'ny alalan'ny fanatitra izay nataony satria anao dia Andriamanitra matoky amin'ny alalan'ny fanatitra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tatazantsika ny fanatitra. Asandrato an Jesosy ny bavako mankasitraka Jesosy any amin'ny fitiavanao any misaotra Jesosy any amin'ny fanatrehanao misaotra ny amin'ny herinao misaotra ny amin'ny fahasoavanao zay rehetra nataonay te Jesosy androany hatramin'ny maraina ka hatramin'izao tolakandro zao dia ho anao irery ihany ny dera ny laza ny voninahitra tahina raha Jesosy zay androany ary sambatra zay Jesosy niaona taminao niany minja Jesosy fa tsy toy ny teo aloha tsy toy ny diranay teto ny voanay ndraika niany fa hitondra fahasoavana mody zay dia mankasitraka tompo tsara indrindra farananay zany vavaka zany amin'ilay vavaka nampianaron'ny tompo manao hoe rainay eo zay any an-danitra ho amasina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao ho atao any eny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra meo anay n'izy anasaza ao anay ary mamela any elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay aza mitondra nay amin'ny fakapanahy afahany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Zareo fahasoavana ny akaikinao a tahiny tompontsika rehetrarehetra dia ara-pitso misy maraim-baovao agny ambolo madinika.
miwacha nipa